Faly niravantsika rehetra ny ambassadeur ny Joshua Elia manome voninahitra manokana ny Dadamara Eva ary manome voninahitra ihany koa any Joshua. Tonga rehetrika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andihana fampianarana izay ho aroso indray orinesy izao tontolo izao. Mirary soantsika etra samy hotahina soasady eo ampandenesana izao fampianarana izao ary dia miantso antsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Iavà no ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoa koa fa samy falidontsika ato an-tokantrano ato hiaraka sy hiaina hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Iavà, Iavà. Voalohany indrindra aloha zany Andriamanitra Abrahama zany, zany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika fa aleontsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany. Dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorian'izay izy nahafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io. Moshe na hoe Moïse ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambaran'io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Meloha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokoa ry zareo mianaka ireo. Satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorian'ny Abrahama. Ka hojerevantsika aloha zany ndaontsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia hojerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo angambany izy io. Andao no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany hoe jerevantsika kely somary jery kely tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy.
dia manaraka tsika toko miadana be mihitsiny ny fandehan'ny tantara. Dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantarantsika hoe i Abrahama io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany. Dia efa meko moa ny daty araka ny teneko nareo hoe tany amin'ny taona moins 1800 tany nisy anazy io. Zay no jerevako kely vetivetika io. Fa aloha arahantsika maso kely izay sary izay aloha hoe tany hoany nisy an'izay tany amin'ny taona moins 2000. Ary Mose kosany dia tany hoany amin'ny taona moins 1500 manodidina tany zany. Zany hoe fa ela moa ny tantara fa hoe mavoakantsika eto ihany hoe tany amin'ny taona firy no tena nisy anazy io. Ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany. Ka izy moa zany amin'ny maha-Hebreo anazy, amin'ny maha-Jiosy anazy, amin'ny maha-Israeliana anazy, satria izy no niteraka an'ireto Israeliana reto, dia ao amin'ireo Israeliana reo zany ho hitantsika ny boky. Zay zany izy andaraka kely an'ilay tantarantsika dia tsy maintsy alefantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsiny fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany, dia Mose koa tany aloha be tany, ary izy mianakareo niara-niantsona io Andriamanitra io dia hojerevantsika izy le nantsony. Dia ho hitanareo tsara fa le nantsony izy mianaka ireo dia le hoe Iavà. Ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Iavà zay. Zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany le anarana hoe io Iavà io no raha io Andriamanitra Abrahama io. Io le tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy. Izay le voalazany amin'ny Isia 7:5-12. Isia 7:5-12 hoe indro ny tanany Iavà tsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpaminany Israeliana daholo reo. Zany hoe ity resantsika zany dia zareo Israeliana satria Abrahama dia razamben'ny Israeliana ary reo Israeliana reo no tena niaraka taminy. Jerevantsika daholo izy zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israeliana no hitanao tantaran'io Abrahama fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israeliana. Samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy le izy hoe tena io Iavà io mihitsy ny ve. Izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany. Dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. I Mose moa zany nantsona hoe Moïse ho na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny silamo. Dia izy ihany koa nanonona n'izay anarana zay hoe Iavà zay. Aloha jerevantsika daholo zany zay. Ka nidirantsika ho Mose dia tsy maintsy hijery ny taranak'i Abrahama tsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny. Ary ny mahafantatra n'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israeliana ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io. Mose zafikeliny zany dia izy no nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana zay hoe Iavà. Dia manome ny fanampofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao. Zany hoe ny larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy mitenin'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia efa mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy. Ka io Abrahama io zany voalazato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony indrindra ty ato misy ohatra hoe encyclopédie Abrahama zany misy ohatra io zany. Zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity. Donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme. Zany hoe zareo Jiosy zany tena manana an'ity tantara ty satria Andriamanitra Jiosy ndresana dia Abrahama Jiosy razamben'ireo Jiosy reo izy io. Dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloha izy io. Dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux
dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'zany Abrahama zany zay raha zambe ny jiosy na ny israelianina tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany am'ireo ohatra ny hitantsika amin'izany ohatra ny sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany. Ary ohatra ny hoe jerevantsika ty sary ray ity dans le calendrier hébraïque la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato tena olana be mihitsy le zany. Zay sary jerevako reto moa zany resako zany fa tsy ny sary eny amin'ny tokantranonareo any mba mijery sary koa za eto. Dia eo zany ny filazana zany tao anatin'le encyclopédie Larousse teo dia samy milaza fa tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany daholo zany no nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany dia inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny bokyny jios satria ny jios no manana n'io boky io zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany dia ny boky ny soratany dadabe Moshe ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantarany Abrahama satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany moins 2000 moins 1900 eo zany dia aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky ny Sefer Torah ny jiosy satria izy ny tranainy indrindra ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo jiosy zany boky tranainy zay le hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo raha raitsika zao ny boky ny Silamo dia tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny boky ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany mbola taty oriana nateran'ilay mpaminany farany israelianina satria ny mpaminany farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpaminany farany israelianina dia Yahoshua. Ary io le hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahan'ny olona anazy io lay novain'ny olona hoe Jesosy Kristy na hoe Jésus Christ zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens, tsy andriamanitry ny Israeliana io fa andriamanitry ny Grika ny foroporon'ny olona fa tsy andriamanitry ny Israely zany io. Zay le izay ka taorinan'ny l'an 0 zany vo ny Islamo no nanoratra ny bokiny ka noho izany zany taraiky be le izy tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetra zay nahokaronao io dia amita foana hoe manodidina tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha fa ny tenenina zany dia hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikariko an'izany ndraiky ariko azy ianao fa eto moa zany dia efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany na repli tena hoe mba lieny tena nikariko zany ka azo atao nikariko an'io fa tsika tsy dia kariko ny dietsiketo fa hoe io ny tranainy indrindra ny malala an'Andriamanitra zany tsisy afaka maly an'izany tsika. Ary ny manana ny boky tranainy indrindra ny tantaran'izany dia mbola dadabe Moshe koa na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany io ny azo lazainy hoe dadabe mifandimby dia nisy andry Moshe taty aoriana. Moshe moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy, misy koa ny hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy indray dia tany amin'ny taona
moins 1500 tany ho any Mose zany rika tsika jeren'izay date de naissance Mose zay atsika approximative andray izy aloha de jerevantsika tindray aloha izy moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany de tsy misy ataontsika zay fa le anarany hoe Mose anarana Jiosy zay eto ndray tsika zao mahita hoe vonoka mihitsy tsy de zao mihitsy ny teny ato hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah io le voanesantsika teo Torah io a vécu 120 ans serait né en 1560 avant l'ère commune zay il serait mort en 1445 zany hoe ny fikaroan'ny pikaroko an'leny le pikaroko an'le ina moa zany le pikaroko an'le datidata iny de nametraka hoe Moïse de tany am'taona moins 1500 tany ho any no napisy am Moïse zany hitatsika io izy io zany hoe mbola tsisy talohany koa izy zany tsika rehetrarehetra reto hoe na ny bokin'ny silamo koa na mbola tateorinana be mbola ovavokako ndray le izy zany reo raha tsika mamaky dao de hitatsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanyreo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny a i databe Moïse ndray zany a de araka ny voateo tany amtaona moins 1500 tany alohan'ny l'an 0 zany dikan'izay ny tena nisiny atsika jery toerakafa ndray aloha olo tsy hidirantsika ty aloha fa jery toerakafa atsika aloha satria ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky atsy ty le ny vovakitsika teo aloha jery hafa tsika mbola tsy mahitatsika aloha fa nareo ikariko kely any le hoe manome-polo fanareo zany hoe tany am'izany daty manodidina zany mihitsy ny a ny daty naterahan'ny Mose zany ty zao misy anakaiky koa satria araka ny fikaroana natao aloha afaka mikaroka daona nareo na nareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny tindray zao ato a na nodididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy hitako mety teo izy portrait de Moïse non Moïse ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranaka ny Levi izy zany naissance tany am'taona moins 1280 tany ho any any hoe fanakaikaiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany a sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany a moins 1900 ny databe eny de ny zanany ndray taty am'taona moins 1500 normal zany satria taoriana zany moa de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely ho andivy tany Egypta mandiri teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 anatsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany raha tany 1800 na 1700 manodidina any anatsorana 500 ny elanelana le 700 na 500 taona manodidina akoatrany ererana fotoana ohatrany hoe ny date de naissance tena réel mety misy erera kely misy marge de erera kely fa le tranainy ny tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina anarana marina afa-tsy reo efa tranainy reo ary eo anatin'ny Torah-ny Jiosy mihitsy no misy an'izay zavatra zay ary ny bokyny Jiosy no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io afa-tsy ny boky nysoratan'ny Abrahama sy ny boky nysoratan'ny Mose zava ny anjareo moa zany lovantsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra am'izay de hitatsika am'izay fa reo ny tranainy indrindra raha ijeandrayntsika ny bokyny slamo zany na musulmane de hitatsika fa taty amin'ny taona plus 600 vao nisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany tsika zany tsy maintsy mijery ny famarinana tsika satria famonjena
ny famonjena dia hoe mamonjy olona atsika, aiza ny fomba hamonjena olona dia miteniny marina dikan'izay. Tsika jery sady tsy mamorona mihitsy ny afa boky foana no resantsika hoe aloha rahatsika kely a eto zany amoaka ny hoe tamin'ny taona findray a nivoan'ny bokyny Silamo zay anjerevantsika eto zany etrany dia avoakatsika ery zany ny filazana indray a aty tsisy afaka hiteny tsy marina kosa ny teny zao ty ny boky ara dia milaza an'izany ny sary rehetra koa ny teny an'izay. Il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika dia mahita mihitsiny hoe ny bokyny Silamo kosa zany a zay noentin'ny prophète Mahomet izy ny ao amin'ny fivavahana Silamo dia manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany hoany. Izay zany ny taona nanamboarana azy zany zay. Aty za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titreria dia afaka manoratra an'izay daholo nareo a dia io ny dady avoaka an'izany zay. Dia ty ndray misy mbola fanazavana anankiray a quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle, 9e siècle. Des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zay zany eto koa zany dia misy milaza indray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany le izy, zay ny tena tiantenina zany zay. Ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsiny mazava teo fa anatin'ny bokinareo any daholo zany dia ny voalohany dia tany moa zany dia ilay mpitarika anazy vakitsika tanareo tany dia tony anisan'ny mpanoratra tony dia ny kalifa Abu Bakr tany amin'ny taona 1632-1634 reto zany efa ilay mpanoratra taty-oriny fa ny création créateur an'ilay izy dia efa hitantsika tareo tarikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany ny bokin'ny Coran zany tamin'ny alalany fanambarana zany mazava ho azy Gabriel archange anjely Gabriel zany raha mizevy zay dia tany amin'ny taona 1612 sy misy 1632 tany ho any zany. Dia mazava ho azy zany fa raha izay sary nresantsika teo zay dia ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ny teresaka Andriamanitra Abrahama ity satria moa ny Silamo koa miteny hoe Andriamanitra Abrahama ny azy moa teny hoe Ibrahim ny anaran'ny zareo ndray fa Elia miteny hoe Abrahama satria ilay izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy no nahitana anazy voalohany dia ny Jiosy nanona hoe Abrahama dia zany hoe ilay Andriamanitra Abrahama zany dia tena i Abrahama mihitsiny zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose izy Isaka samy miaraka niteraka ireo dia mitovy ihany zany le izy ny dikan'izay sary io satria i Abrahama dia niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa dia izay mitokontsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original dia ilay nitenen'ny Mose ary tenen'ny Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerevantsika amin'izay ary any ny Sefer Torah. Ino ato hoe Sefer Torah? Ny bokin'ny Sefer Torah dia ny boky tranaindrindra ny soratan'i Mose zay natao hoe Sefer Torah, boky soratan'i Mose io. Ary boky soratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'i Abrahama ary atin'io ny tantaran'i Mose ny arahany tamin'ny Andriamanitra sy ny arahany tamin'ny reto Israelianina reto. Ka raha vao mino Mose ianao zany dia mino ny Abrahama
dia tsy maintsy jerevantsika ny tantara original araka amin'ny bokyny jiosy ny Sefer Torah satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany hoany ohatra zay koa ny Abrahama tany amin'ny taona moins 1800 1700 manodididid tany daholo arakaraka ny daty moa tsy dia tsika tsy miadihevitra hoe firy ny exactitude ny daty fa ny jerevantsika hoe iza ny trandray indrindra fa aka mahatra ny zay dia mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ity fa mijerevantsika dia hoe iza ny tena le livre le plus ancien any iza ny tena hatrany indrindra fa any no hitantsika ny fahamarinana dia mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo dia misy référé amin'izay tsika zany amin'ny bokyny jiosy ny Sefer Torah ny jiosy antsika hoe jerikely ny eto hoe Sefer Torah raha misy ato zany hoe manometsika alina foana zany hoe zao ny fomba fijery ny fahamarinana dia afaka mijinenao koa reha afaka mijery ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina le Sefer Torah en hébreu livre de Torah ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel Sifrei Torah est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany dia milaza mihitsy hoe ny Sefer Torah dia ny bokyny jiosy ilay tena tany aloha tranainy indrindra zany zay ny tena tenena amin'izay sary zay zany araka ny voalaza ato zany dia ao anatin'eo zany moa ny teny nambaran'ny Moshe livre de Moshe na atao hoe Pentateuch zany production d'un Sefer Torah io ambany indray selon la loi juive un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse c'est le Pentateuch zany zay ka eto zany lay atao Sefer Torah zany dia ilay boky 5 soratan'i Moshe zay le hoe Pentateuch zany zava-tsara am'izay ho tsika rehetra zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny soratan'i Moshe ilay tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0 io zany tranainy indrindra mazava ho azy zany fa raha ijery ny anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika dia ijery ny anarany araka ny bokyny Sefer Torah ny jiosy io ary tsika manana to Eliam manana mandao jerevantsika tola hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama dia anaran'io Andriamanitra io dia iza ny anarana nytonon'ny Abrahama satria zareo ny tranainy zany zany hoe zay tateoriana zany mazava ho azy fa tsy azo considérena ny antony raha mahita ny original ve anao tsy alefa makany ny original automatika nge zany ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anarany Andriamanitra marina original dia aloha zay nytonon'ny Abrahama sy Moshe no jerevantsika iza ny tonono zareo araka ny Sefer Torah ny jiosy satria mazava be hoe livre en Torah dia soratan Moshe vitantsika io le Pentateuch zany io livre de Moshe io livre de Moïse any atao hoe Pentateuch zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io livre de Moïse na Pentateuch zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse zany hoe ny boky 5 Genesis Exodus Numérie Leviticus ary Deutéronomie zay moa zany livre soratan'ny Moshe zany fa misy ny tantaran'ny Abrahama kosany misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokyny Genesis ndao tsika ary hijery ny tenin'ny Abrahama raha ny antsoan'io Andriamanitra io izy dia iza le nantsoiny araka ny bokyny jiosy atria dia mahay an'izany daholo ny rehetrarehetrany amariko fa zany tsy misy fanaratsiana n'iza mihitsy zany tandremo fa zany Elia zany dia mpamonjy olona ary mpanavitra olona
dia misintona ny olo hoe andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina, mamonjy, manala ny fahotana ary tsy tia fahotana, satria ny objectif an'io Andriamanitra Abraham io dia manala olona fahotana ary mametraka olona rendre quelqu'un parfait, zany hoe atao izay atonga olona anankiray ho parfait. Ary tia Andriamanitra Abraham toy communauté izay anarana hoe Yahva ho jerevantsika, dia lasa parfait ny olona miaraka aminy, ary tia olona miresaka aminareo ty ny parfait. Voalohany eto ambonin'ny tany Elia, raha tsy avy zahay hiantsonareo hoe andao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abraham izay tena maro io, fa izay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo hoe andao hiaraka aminazy zany. Zay ny anton'izao famonjena zao, satria io Andriamanitra io dia parfait. Raha tsy avy izy miteny hoe za tsy hiaraka amin'ny mpanota, tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany, fa ny ilainy dia olona tsy manota intsony. Ary zao Elia mampianatra noho ny fampianarana zao dia mitarika sy mitonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony, satria efa be dehibe ny tsy mpanota eto ambony tany izay miaraka amin'ny Elia, ary ianao anisany hoantsolo, satria io Andriamanitra ny Abraham io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no natonga ny mpamina ny Esaia amin'ny teny hoe tsy mihaino ny mpanota zany io Andriamanitra io, ary tsy mihaino ny olona tsy tanteraka. Ho resantsika daholo moa zany fa leo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra fa mpanota daholo nareo rehetrarehetra reo. Na misy miteny ary any hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao, fa mpanota daholo nareo. Fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abraham hoe Yahva io. Daholo jerevantsika raha ny tenin'ny Moshe mikasika ny dadabe Abraham zany, vaketsika aloha amin'ny teny gasy, lasa ilay teny gasy teo aloha merina kely karoka an'izy teo. Somary jelikelytsika. Genesis zao 12:8 ataoko amin'ny teny gasy, dia avy eo vadiko amin'ny teny Hébreo. Genesis 12:8 zao vakitsika voalohany. Genesis 12:8, ary nifindra ny ala teo izy ankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Sihay tao atsinanana, dia nanorina na altara teo koa ho an'ny Yahva izy, ka niantso ny anarany Yahva. Tsy izy io fa i Abraham io resahany teo niantso ny anarany Yahva i Abraham zany. Ray zay. Genesis 13:4, Genesis 13:4, dia tao amin'ny tany izay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany izy, ary dia niantso ny anarany Yahva teo Abraham. Ny Abraham zany dia niantso an'ilay Andriamanitra tamin'any hoe Yahva. Dao tsika ry jery an'io anarany tokoa tsika amin'ny teny jiosy, satria ty zao ohatry ianao teny gasy angio fa sy teny Hébreu. Dao vakitsika ary ny teny jiosy zany, dia vakitsika ny teny Hébreu amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy. Amaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika le Genesis teo Genesis 13:4, 13:4 angamba izy teo, 13:4. Ty zao anakaiky fotsiny dia efa ampy antsika zany ty zao. Eto tsika le hitan'ny anarana hoe Yahva. Voilà. Eto zany ny teny Hébreu le rangitra koa dia hito le Yahva zao hito. Izy aleo alaiko sary dia hitanareo. Alaiko sary le izy. Opiako sary kely dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany, fa tsy mandeha lavitra koa fa eto ihany. Hitanareo amin'izay le izy. Ty zao ilay ina moa? Ilay Yahva zao ty. Io. Ilay matotsika menamena. Io. Ty zao le Yahva ty, io zao ilay anaran'ny Andriamanitra ny Abraham io Yod, Ea, Evava, Ehe. Io zany le anarana io.
ataontsika maitsomaitso eto ambany eto ohatrany tsy de matsara da matsatsotsatra le tsoratra fa tsy manino. Io zany a lay anarany Andriamanitra Abrahama de ito ny famakinana azy eto zao aloha alefatsika am'izay ty ampidirina loha tafiditra de avakitsika am'izay de iny fiantsonany ty anarany Hebreo ty Iôda ty voalohany ty de he ty faharoa ty de vava ty manarakaraka ty de he de ny fiantsonany io Yahva zay ny fiantsonan'izy io zay ny anaran'izy io zany rehefa vakina hoe asomary azavaiko amitsika kely amin'ny teny anankiray ohatsy aloha ijery tsara angamba le ohatsika tsade mijery ny teniny dadabe Mose satria i Mose no efa namaky an'io anarany voalohany de aleo alaitsika viatrany ny fomba namakiny anazy zany tany azakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antson'io anarana io Yahva io de dao jerevantsika koa neny Mose zany iverenantsika le ato io de io le Yahva teneniko anareo zany ty saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be am'ty anarana ty hoe ina marina tena famaky an'ity satria lay Yahva eto zany aveko alaina sary kely le mandeha de hojerevantsika fomba famaky anazy de izay mamaky an'le nanomboka anazy nefa ny afaka mifahotana zay ny zavatra misy zay de ity Yahva ty ty Iôdy hevy ty ito famakina anazy ito zao io famakina anazy de ny famakinan'io ho ampianariko atsika eo rehefa aveo Iôdy Ia de Ahasa de Vea de Ahasa toyzany ahoana ny fomba anaovanao zany ka itinga io vakiky io fa azavaiko andreo fanoratana anazy zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche de ny famakinan'io Yahva zay ho ampianariko anareo mihitsy aveo aloha jerevantsika fotsiny le sary zany hoe ty zany rehefa tena vakina am'izay ny fomba famakitsika normal de hoe Yahva kosany hoe nitako ato kosany ohatrany hoe W de ato amin'ty anelanelany ty tsy misy ato zany io teneniko aiza ny ato ary ahoany ty fantena mipetraka dolo eo anakireo ahoany reo teny reo satria raha mio teny Yahva io de tsy hita io zavatra io de ozy komantsana hoe andao ho jerevantsika dolo ny dikany ary aloha ampidiritsika le mandeha zany iny de tafiditsany iny aloha de ndao atsika rijery dikan'ireny ndao tsika aloha iverina makany amin'ny Mose indray de zay tsika vo iverina etotsika makato amin'ty teny dadabe Abrahama ty ho any Mose tsika aloha de rehefa hitatsika ny teny Mose de voavakitsika am'izay io ahoana famakina n'lay narana Yahva teo zany ndao vakitsika indray ny bokyny Mose zany zany misy anazy ndray ary hatramin'ny bokyny Exodus ny dikan'le Genesis aloha amin'ny teny Hebreo dia Bereshit ny anarany Genesis amin'ny teny Hebreo de ndao tsika ary jery am'izay le Genesis fe misy teo bokyny Mose ao amin'ny Exode bokyny Exode moa de Shemot amin'ny teny Hebreo io izy io Shemot amin'ny teny Hebreo de ty Shemot ty zany amin'ny teny Hebreo Exodus amin'ny teny hafa firenena amin'ny anglais Exode amin'ny teny frantsay de vakitsika indray ny Exodus 15 teo fa ato i Mose no nanona ny anarany Andriamanitra zany Exodus 15:2 de hitatsika le forme le Iôda sy teo fa sady mampianatra anareo zany eto ny fomba famakina le teny Hebreo no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama ny fiantsonana n'ilay anarana de alefako am'izay tsikelikely alefako en général aloha de idirako tsikelikely am'izay de aza mataotra fa hainao am'izay mamaky an'io rehefa aveo tily izy le zany le teny Azy Vizimrat ya ty moa zany ny transliteration amin'izy Azy Vizimrat ya ka ity ya ty zany no jerevantsika hoe iza ny tondrony ty ya ty fa ty ya ty zany ny anarany Andriamanitra Abrahama satria io nomeny voninahitra zany ty ny netsony ty ya ty
ty le nantsony Abrahama zany ty tandemeko atsika eto ny tsolo zany a ty le nantsony a de inona famaky an'ity ty le forme hitatsika teo zao tsika trasy kely izy a fa ty tsika manomboka mamaky teny a de mazava be aminareo amizay izy rehefa avy eo ty le anaran'le Andriamanitra Abrahama zany io Yod C de inona famakiny an'io de ny famakiny an'io a zao tsika aloha lefa tsika any a inona famaky an'io a zao lefa tsika any satria averitsika tazomina io rehefa avy eo a de averitsika le mandeha inona famaky an'ity a de mamaly an'izay indray a ny famaky an'ity teny ty a de itikatra ty ny famaky anazy ty ty io donc alaiko sary indray aloha hoe de averiko aminareo alefako tsikelikely a de amizay nareo maraka tsara ity ny famaky anazy a ny famaky an'io a de ity io ary tsy hovaina zany ny dikan'izay raha vao mahita le forme Yod C santsika de ny famaky anazy zay de alefatsika any iny zany a de ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tableau nakaiky satria efa ampianariko any nareo de mampianatra andreo za nahitatsika n'ity forme ity de zay vao maky an'le teny anglais rehefa avy eo a satria mamaky an'le teny anglais tsika rehefa avy eo hoe ty ny anarany ty zany a misy Yod de he a de vava de he ozany ahoana ny afantarako an'io anaran'io ka amaky an'izay tsika avy eo tena anarany izy io de nahita nefa antsika ity forme ity forme ty hitatsika teo ty forme ty hitatsika ty forme ty fa ity forme ty a de vakina hoe zay hitatsika teo zao vakina hoe ty forme ty zany le vao nivakitsika teo zay satria tsika nahita ty forme ty hoe Yod de he de nivakina hoe io noho izany zany ny famakina an'ity voalohany ty zany dikan'izay a rehefa vakitsika ity voalohany ty hoe Yod C ty de ty zany vakina hoe zao ao de alaitsika sarindray iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ny famaky an'io voalohany io satria hitatsika tamin'le forme tao amin'ny dadabe Mose le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty a de ny famakina an'ity de mazava zany averitsika fotsiny izy a mba tsisy erreur le teny a ny famaky an'io atsisy afaka mamaly an'izany sady hitatsika kely hoe teo a de nivakiny dadabe Mose hoe le izy de tsy misy olo afaka mamaly an'izany koa tsy marina zany hoe iarahantsika ny tateo kely izy ary mbola iverinantsika alaiko sarina iny zany dikan'izay de ampiritsika any a fa vita aloha zany anakiray iny de iny a de fa lansany izy iny zay zao lasa iny zay ao andray ny famakina an'le faharoa inona le faharoa kay ty ndray le faharoa ty ny faharoa ty tandemeko ly de avy eo vao maky an'le anarana amizay ty zao aloha ngamba zany de vakitsika is my strength amin'ny teny anglisy io zany hoe am a force and song ary hirahirako zany and he's become my salvation ary izy de lasa famonjena he is my zany izy no Andriamanitro and I will prepare him an habitation de aranamboatra fitoerana ho anazy zany hoe ity ty zany no Andriamanitra ny jiosy no anarany ito moa sao de tena mazava be mihitsy izy eto hoe io ombony io na hoe Yod he de io ny Andriamanitra ty ambany ty dikany de Andriamanitra zany is my zany hoe amin'ny jiosy zany ny Andriamanitra ny jiosy de antsony amin'ny anarany hoe lay Yod sy he mazava be zay tsisy dina hevitra tso fa de efa mazava ny teny dadabe Mose hoe ny fiantsonan'io de ina indray ny fiantsonan'lay anakiroa farany teo zany ao tsika hiverina indray ary any aloha verina indray tsika amin'ilay ato ihany ka ena amin'lay anakiroa farany indray tsika zany ito indray atsika efa nahitan'lay forma hoe Yod C saingy ato indray moa nataony hoe Yahweh nefa antsika teo vao nahita mihitsiny hoe ato amin'ity transliteration ty de tsy Yahweh mihitsy ny vino hoe navoan'le katolika romane hoe Yahvé ozy ny katolika romane satria ato amin'ny transliteration dia
iava ny fiantsonana azy ato zany alentsika sarindray izy de misy ndray moa teny hoe iao a io fa tsy iava zany de vakitsika indray izy hoe disy koa zany sary zany fa ny famakinan'io a fietsika indray manjely izy oray ny famakinan'ity a reo fietsika alaina sary indray mandeha fa voakitika izy teo de zao araka nampianariko anareo azy zao oke izy ataotsika ty zao izy a ty zao le soratra zao de ny fandikanan'io zany a ity akaikiny eto ty any ity voalohany ty fa hitatsika fa iaty efa mivakitsika teo ia ny famaky an'io de ahoana indray raha ny famakinan'ity faharoa faranyity le ato zany ty faritsaty azy moa gauche vers la droite a de ahoana ny fanoratana an'ity le vava sy vava lavalava ehe ahoana indray ny famakinan'io de ny famakinan'io zao zareo a de W A H de eo le natongadolo amy teny hoe oa fa tsy oa ny famaky an'io fa va amy jiosy ny jiosy de mamaky an'io hoe va ohatsy rehefa tsika aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amy jiosy ny W a de ve ny famakinana azy andreo ndray tsika jery ino moa karazana encyclopédie akaiky amin'ny Wikipédia ny jerevantsika anazy a somary jery taratra an'izay ndray tsika zany andreo ndray tsika jery kely taratra an'izay sary zay moa voatikako sa mbola ao apidiko izy a de andao tsika jery encyclopédia mitantaran'izay ino moa hoe vava ny fiantsonan'izy io a somary jery kely fikaroana aloha amin'ny teny jiosy le izy a hoe ahoana ny famakinan'ny W eo amin'ny jiosy teny jiosy tena nanao fanitsinany teniny fa ny famakinany ino moa ny W amin'ny jiosy a de tena vava na hoe ve ny famakinana azy ho jerevantsika ato le izy a fahitako le izy zany azonareo ampidirina am'izay ity a dia Wikipédia na te Wikipédia moa zany de ny mpikaroka maneran-tany manam-paiza maneran-tany zay mpanao ny fikarona mombany amin'ny teny amin'ny chiffre amin'ny lettre hoe ahoana fomba famakinany W izy zareo a de ny famakinany W izy zareo a ty tany amin'ny taona moins 200 tany a ary zareo Soferim Jiosy no noratra an'ity Sofer Jiosy de hoe Sofer de le mpanoratra ny Sefer Torah de raha hoe Sofer amy zareo de reto mpanoratra ireto a no nanao fanambarana tany amin'ny taona moins 200 io hitatsika io tany amin'ny taona moins 200 tanoany talohan'ny l'an 0 taloha zay reto hoe BCE zany talohan'ny le BCE zany l'an 0 considéran'io a de talohan'ny l'an 0 zany ny tady a moins 200 de namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amin'ny taona moins 200 tany fa ny famakina ny lettre W amy zareo a de tsy W hoe o fa ve ny famakinan'io any amy zareo any ary tsisy afaka iady amiko izy ny tompony teny de tsy anao hafa firenena kory ny andeha maly an'zareo fa adalany zany aty izy koa manana ny cultureny ary manana ny civilisation zay hitatsika eto zany lay vava ty zao ny lettre vava teo nresatsika teo hoe vava ny anara izy io amy teny hébreu a de mampiandra le teny hébreu de mamay mamaky teny hébreu tsika tany de mahafantatra hoe marina ny teniny Elia ambassadeur ny Yahosoa fa tena ve ny fiantsonan'io io zany le vava lettre hébreu izy io atao ambonitsika mahita hoe akitsika Israël description of date followers prononciation of moderne standard Israël hébreu zany hoe ty zany ny fanitsina ny teny hébreu zay ny dison'ny olona de nahitsiny zareo zany hoe filazana description zany filazana ny fitenenana mikasika ny prononciation araka ny fanitsina moderne standard ny teny hébreu zay prononciation zany izy ty io mazava-be so ohatra hoe prononciation io
raha tsy mety inglisy anao dia efa nazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hebreo araka ny fanononany hebreo anazy standard mihitsy moa ny filazana azy Israel hebreo io lettre hebreo zany izy ty Israeli hebreo any hoe teny hebreo zany izy tya dia nanao fanambarana ny hebreo zany fa tsisy afaka hiady aminazy fa izy manana ny teniny hoe ohatra anao zao malagasy manana fomba fiteniny hoe ka rehefa zareo azy idiranao ny fiteniny mahafantatra ny tokony ataony amin'ny teniny izy ka rehefa izy namoaka teny fa makinay io dia tsy idiranao lalina zay mpanazy zay ary zay olona nanaraka an'izany tsy pitinenany zareo zany ka nandeha mahitsy tahaka ny Eliatra dia miteny izy zao ny famaky an'io dia tsy manota intsony zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zay mantsy ny objectif lasa olona tanteraka tsy mety manao ratsy intsony satria mahafantatra le anarana marina rehefa hainao le anarana marina dia tena tsy manota intsony ao aorianan'izay eo le lettre vava dia io le soratra vava hitantsika io dia io le hitantsika fitenena izy vava dia fomba fanoratana an'io fanonana io izy ve azy ny vogue zany hoe ve ny famaky an'izy io zany ato mantsy ny prononciation ato ambony ato hitanao ty prononciation approximate western european equivalent zany hoe mitovy amin'le fiteniny european ka ny european rehefa mety hoe vogue dia vogue ny fiantsony anazy c'est un lettre V donc io zany ny fiantson'ny lettre vavy amin'ny teny hebreo araka ny nanonany Abrahama sy Moshe anazy dia V ny fiantsonana an'le W iny fa tsy WO ohatra ny nataon'ny sasany fa tena V direct mihitsy raha izay jery encyclopédie anakaiky indray tsika aloha Wikipédia anankiray satria hitantsika izy fa Wikipédia io eo ambony io hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zao hitantsika tsara wikipedia.org zany zay hébreu alphabet dia mazava tsara anao zany fa resaka alphabet tya araka ny alphabet hébreu dia jery indray tsika Wikipédia anankiray indray araka n'izay sary zay jerevantsika indray ato ambony ato mbola misy Wikipédia anankiray izy ty koa zany tany amin'ny taonina mbola tany amin'ny -200 ihany koa ty ary izy ty izy dia navoaka an'zareo tao anatin'ny système photo kananiana phéniciana ramiana ary hébreu zany hoe ity fanononana ny teny hébreu ty zany dia aventsika tsara eto alphabet hébreu lay ty araka ny Wikipédia foana iry ambony hoe wikipedia.org eo amban'le hoe Andriamanitra Abrahama io wikipedia.org any hitantsika io zany hoe teny jiosy zany izy ty dia l'alphabet hébreu zany tena alphabet consonante zany hoe abjad dia ato ambany eto am'izay tsy zany ijery am'izay hoe tany amin'ny taona -200 talohan'ny l'an 0 indray nisy an'izy io dia hojerevantsika indray ny fanononana azy tamin'izany fotoana zany dia ahoana ny fanononana ny lettre V dia anao jerevantsika ato indray izy ny fanononana ny lettre V ry zareo dia ty indray le vavy ty io le vava WAW dia ahoana ny fanoratana anazy ny fanononana anazy io V mivaravara be ny fanononana anazy V dia ndao hoe jerevantsika ato ambony ato hoe phonème ny phonème zany dia son an'le izy mihitsy aty hoe phonème hoe rehefa miantso an'io nom io anao dia ohatra ny ahoana ny nom io dia hoe V tena V mihitsy V fa tsy hoe O fa V va zay izay le hoe napetrany ato zany ny phonème izy io V mivaravara be io notika fahitanao ndraiky io V io zany ny fiantsonan'le vavy io V dia io le vava io ny phonème an'izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vavasinina eny izy dia V ny fanoratana azy araka ny Wikipédia zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly ntsony fa ny vava tena V mihitsy ny fiantsonana azy ndao ry ivahinantsika amin'izay ary le teny hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany ivahinantsika amin'izay ny izy satria efa nalaintsika sary le izy dia milohany akatsika sary anazy dia aleo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo dia fafatsika aloha ty zao dia aventsika afaky soratana amin'izay izy dahoarany ty zao le voalohany iode
de ny famaky an'ity ozy ny jiosy le voalohany ity zany tia toko eto ambany eto zany ny famaky an'ity de ty zany de ny famaky an'ity ahas zay ny famaky an'io toko tsotsotra mihitsy izy donc zany rehefa tambatra le izy de tena soratantsika amin'ny normal de lasa mivadika hoe ya soratantsika eto am'zany hoe ya zany ny famakinan'io ya zay mazava zay io zany ny dadabe Moshe ny antso an'io de tsy azonao lavina fa rehefa mahita an'io forme io anao zany de ihany fetsony dadabe Moshe an'io de tindray tsika ary am'le W aloha ratsika sary ty aloha de rehefa tsika any iny de efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo de rehefa tsika any iny zany io le iafa tafiditra amoaka sary ndretsika zany lay WAH fa vetsika soratana fona aloha izy efa teo mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo petraka tsy le iode de hea de vava de he ahoana ndray ny fanonana an'ity de tsika teo nahita tsara fa ny nanonona ny zareo Hébreo an'io de nataony hoe WAH zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration de ny Hébreo nametraka mihitsy ny fanonana an'ity ve ty voahitatsika teo mihitsy ataontsika maintsomaintso tsara mihitsy ity ozy izy ny famakina an'ity dia v noho zany zany rehefa mamaky an'ity zany tsika de lasa hoe v de a de h zany hoe ny famaky an'ity zany dia va ataontsika normal am'zay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal de va zany dikan'izay va atambatsika am'izay arany satria ny famaky an'ity ozy ny Hébreo va de apitsika an'ity am'izay eo anoloanany ity nefa ny famakina an'ity ozy zareo Hébreo de atao hoe ya grec ah ya de rehefa atambatsika zany ny ya de ny va de io ny mamoaka hoe izy am'izay no avoakany ataontsika mavomavo ya de voalohany zany le iode c ary va VAH io le yava antonon'ny dadabe Moshe yava zay hitatsika zao le fanonana ny 4 lettres hébreu les 4 lettres hébreu zany hoe narany hébreu zay miteziny narany Andriamanitra ny Jiosy Abrahama io Andriamanitra Abrahama satria Abrahama nanonona an'io narany hoe yava io de ny fanonana an'le lettre hoe iode he vava he ozy ny Hébreo de yava ny fanonana an'io de tsy misy hafa firenena mahazo manova an'izany satria zareo tompony no miteny an'izay dadabe Abrahama ny antso an'io Moshe ny antso an'io de ny anaran'le Andriamanitra manala ny fahotanany Jiosy mahatonga le olona tanteraka ary tsy manota intsony yava no anarany ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy anota intsony tsy teo vereny amin'ny fahaverizana mandrakizay de manatonany io Andriamanitra Abrahama yava io satria sady nantsony Moshe nantsony Abrahama am'izay io ny nantsony izy mianaka ndao tsika hiverina amin'ilay raitsika sary indray ty raha misy maniry ny fampianarana moa de efa raitsika antsoratra iny efa tsika ny any iny zany verina am'izay tsika zany am'le tena soratra Hébreo ndao ary Exodose chapitre 15 verset 3 Exodose chapitre 15 verset 3 de zao ndray moa zany ny fandehan'le teny eto zany ny famakina an'ity teny Hébreu ty zany io zao le teny Hébreu ty zao le terme hoe yava de jerevantsika inona mivaky n'io teny io yava ish milshama yava shmo de jerevantsika ny dikan'io ato ty moa zany le fandikana teny diso nataon'ny katolika romana nataony hoe Yahweh ny anarany nefa tsy existe zay terme zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy existe ao zany de zao ny teny ato hoe yava izy manana voa adiako amin'ny teny malagasy de hoe yava dia lehilahy ho amin'ny mpiady izy zany dikan'izany yava izy his name
Yava ny anarany to moa zany hoe dika teny diso ny avy eto satria tsy izy ireo dika teny katolika romana reny de tsy raisitsika fa satria na dika avy amin'ny teny katolika romana mandika teny io fa ny original teny original teny Yava Milkama Yava Sumo original fa transcription fa transcription mbola tsy complet de zay natonga anazy ny complété ke zao ny tena fiantsonan'io ary zao ny tena anaran'io amin'ny jiosy de dikany Sumo anarana zay no mahatonga anazy hoe Yava is his name dikany name zany anarana zany hoe Yava no anarana hitareo zao hoe na ny katolika romanina koa nandiso an'io samy nandiso ny protestanta nanao hoe Jehova katolika romanina nanao Yahvé de samy lasa mpanota dao izy rehetra de tsy haiko zany le anareo na mba inona ny etsonareo any samy manontany tena daolinareo any hoe iza le natsonareo zay miantso any Andriamanitra Abrahama samy mamadibadika ny boky soratanareo any nareo rehetrarehetra fa ny bokyny jiosy de milaza sady afa-pahotana sy tsy manota intsony zay miaraka amin'le anarana ny teneny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ny anarana ny teneny dadabe Abrahama de Yava ary ny fiantsonan'ilay ray anaran'le ray amin'ny voalohany hoe Yod-Sie de hoe Ya de zay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe Yava ary zay niantso an'izany anarana zany de lasa tanteraka daoly ary lasa tsy mahay manota intsony ary zay ny planio Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanota ny olona ho lasa tanteraka ny olona ho lasa olo marina le olona tena manana ny fiainana manak'izay anjaranao zay maheno anary aloha zany zao mieritreritra mbola hanompo Andriamanitra tsy izy venao mbola hanaraka Andriamanitra diso anarana venao zay na tonga nanome an'le daty teo zay na tonga nanome an'le daty teo hoe jereva am'izay le anareo izy natsonareo any nanome daty zao ho an'ny sefer torany jiosy momba ny Abrahama momba ny Mose de nanome daty koa de samy mandray resona am'zay satria samy nandiso daholo ingeny nareo olombelona rehetra nanome daty koa ny bokyny Silamo hoe tany amin'ny taona plus 600 iny vao navoaka ny zareo de iza zany no naranao raisitsika zany raha tena hivavaka marina ianao de valy raha tena hivavaka ianao andana miverina ny original de ho afaka mifahotany ianao tsy hanota intsony ianao ho lasa parfait ianao ary araka amin'io Andriamanitra Abrahama io ianao zay zany ny lesona atsika androany namantatra hoe iza le anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina fa ny ankoatran'io de tsy izy daholo de mazava azy ny anaran'le Andriamanitra Abrahama tena marina dia Yava ary nantsoy ny Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24 amin'izy Isaia 26 mosa 24 tsy tadidiko tsara izy Isaia hoe natsoy ny Isaia mpaminany mihitsy izy io zay vako rahato le izy Isaia 26:4 le izy fa tsy 24:4 Isaia 26:4 mijerevantsika kely bokyny Isaia toko fa 9:20 de voateny ato mihitsy araka ny transliteration sy ny phonème zany mazava azy miaraka amin'ireo Isaia 26:4 ao amin'ny bokyny Sefer Torany Jiosy Sefer Torany Jiosy ty vakentsika ity io izy io zany le rangotra koa ny jiosy io io lay soratra jiosy io fa tsika tsy andany antso rehefa misy dikateny to akaiky to de aleotsika mandika an'le dikateny abitso va Yava adeyad kibia Yava io izy io fa mitambatra tsara io Yava tena mazava be mihitsy io tena ny anarany dada Yava zany de hoe Yava ary tena miaraka tsara izy io rahantsika mahita be nyvandravanao hoe araisiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy de tena atao hoe Yava mihitsy izy rahantsika nahita teo nao ke jevantsika tsara le soratra io tsika hoe ya zao ty de nitohiny ty Yava ito le soratra ito dasikely fa disitsika no le to alefa am'izay tia any iny mitafiditra any iny de ty le soratra zao tia io tanareo io
Io zao le ia ty ambony ty ambony ty zao le ia io ampovoany io izy io de midina atao ambony satria droite vers la gauche de ty le toy ty iava ty ambany ty io zany le iava fa tena milahatra tsara mihitsy dao alaiko sary de mihinanareo de hitanareo tsara fa de hoe tsy tanainga izy zany de ndao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe iava io zay ty zao le ia ty io le ia de ty ny toy rehefa avy eo io ny toy iava zay de hitanareo tsara fa tena anarana fiantsonana azy mihitsy le hoe iava ka zay ny anaran'le Andriamanitra Abrahama iaiavanao anarany de matoky zany fa voaraintsika am'izay le hoe ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama zay tonoiny dadabe Mose ary meny Elia teto am'izay ny fanazavana ny anarana jiosy zay tena mahatonga olona parfait ary non pécheur non sineur ane tsy manota intsony de zany anarana zany no antsoina hoe iava Andriamanitra Abrahama io zany rehefa tsy niantso an'izay anao de diso io Andriamanitra anao io niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary vo fitaka ny teny izy de ifitiavana moa ny Elia miantso atsika sady misitona atsika iaino hoe jerevo Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io de hojerevantsika am'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Mose tany amin'ny taona 1000 tany hoany mahery tany tsisy talohany ny bokyny Islamo zao tateoriana plus 600 taty taoriny elabe zany tena taoriny elabe fa ny bokyny Jiosy Sefer Torah kosany tany amin'ny taona -1500 -1800 tany hoany zay zany nitraneny indrindra ka raha izay nitraneny indrindra lazaiko anao zany tsy azo toerina zany le teny dikan'izay fa ny marina zany de ny tenin'ny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ary niantso an'io Andriamanitra io izy mianaka tamin'ny anarana hoe iava vonjerevantsika teo zao zay ahitatsika teo donc nampikely an'izay teny zay hoe faranako anazy zany am'izay mba afapo tsara mihitsy nareo anao jerikely amin'ny dikateny gasy aloha de zay vo avantsika rikatra amin'ny teny manaraka izy somary kalika kely atao amin'ny aiza moa zany Genesis 21-23 ok tsika jeren'izay Genesis 21-23 zay Genesis 21-23 na hoe Bereshit moa zany filaza azy atao amin'ny Genesis 21-23 mbola toin'le teny teo apiko zany le izy Genesis 21-23 de hitatsika ato fa tena niantsonarany Andriamanitra mihitsy izy amin'ny anarana hoe iava izany izy teo Vingtième 33 nijerevantsika fa tsy 23 21 33 nijerevantsika kely azafady indrindra ho an'izay manaraka fa 33 le izy fa tsy 23 21 33 ngaman'izay 33 iaty izy ty indray le rangotra koa ty de io no anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zao io mipetraka io ampovoany io le iode he vava he io le alphabet hébreu iava zany anar'izy io hitatsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 de mbola miteny mihitsy le Bereshit vahita Eshel biver shava vaikrasham bshem iava eloham elolam safady indrindra io le terme hoe iava foana zany hoe i Abrahama zany de tena niantso mihitsy ny anarana hoe iava aveka tsika ndray amin'ny teny anglisy adivoko aminareo and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of Yahweh the everlasting any hoe niantso ny aran'Andriamanitra rehefa nametraka zavatra atao amin'ny toerana anankiray io zany ataontsika malakilaky ny dikateny satria asalavitra ny teny zany hoe eo zany tsy de mahita mihitsy ny hoe i Abrahama de tena niantso ny toko sy andininy telo zao no meko anareo teo
Comme Genesis 12 de Genesis 13 de Genesis 21 33 ny farany hoe tena niantsony io Andriamanitra io izy tamin'ny anarana hoe Yahva. Ny Andriamanitra i Abrahama zany zay tany amin'ny taona moins 1900 sy Mosé tany taona moins 1200 moins 1300 tamany dia tsy izy anaran'ny Andriamanitra ny fa Yahva. Rehefa tsy izay zany dia tena diso ianao ary manekenao diso satria manino famonjeny ty fitiavana anao vonjena ty tsy resakina fa hoe andao vonjena ny fanahinao. Rehefa teo vonjena zany fanahinao dia maiza menao zay. Rehefa tsy teo vonjena ny fanahinao dia azo rina dia vita. Fa ho an'izay olona mitady famonjena maiza meno ny tenin'ny Elia. Fa famonjena nataon'ny Elia anavitra anao. Hijerindrentsika amin'ny manaraka zany hoe dia inona ny toy izay. Satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay tenin'ny Andriamanitra Abrahama zay dia nakaiza io Abrahama io no niresaka rehefa avy io Andriamanitra Abrahama io niresaka nakaiza izy io ary aiza ny teny enona farany, iza ny tokony menona amin'ny farany zany. Ho resantsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoeninareo mety ho rapitso mety ho rafakapitso fa teo zany dia efa andeha dia enotsika indray toy hoe nakaiza izay dadabe Andriamanitra dadabe Abrahama zay, nakaiza iza no mitondra n'izay mbola famarinana zay, aiza io Andriamanitra io zany niaraka amin'ny iza io Andriamanitra Abrahama io dia tsika moa fa niaraka tamin'ny Mosé dia ahoana zany ny toyny raha amin'izao vanantsika zao aiza no ahitanan'io Andriamanitra Abrahama io dia valiny miaraka amin'ny Elia izy amin'izao. Dia zay zao toriko aminareo zao fa mandrapatonga aty amiko aty ho jerevantsika mihitsy ny famarinana ho alefantsika tsikekely fa tandroantsika zao mahita tsara mihitsy hoe i Abrahama dia manana le Andriamanitra antsona mianarana hoe Yahva ary ohatr'izay koa Mosé Yahva tao Mosé moa nafatany hoe Yahva fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny antsony anazy fa atao Mosé vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva. Zay vao tena mazava tsara zany sary ka mirary soatsika rehetra samotainao soary samby arafaly tao hoe fantatsika rehetra maneran-tany aty famonjena maneran-tany zao rehefa ny Elia zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israeliany ianao na Araba ianao na Anglisy ianao na Vietnamiany ianao na Sinoa ianao na Amerikany ianao na Afrikany ianao ho an'ny rehetra ny famonjena. Elia tonga amonjy, Elia tonga navitra, Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny hovonjena ary tsy anaikitsony ho vonony devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra tonga ny famonjena antsika. Tsy misy tokony atahorana intsony fa velona zany Andriamanitra mahery Yahva zany ary zany ny maniraka ny Elia ankehitriny misolo tena azy mivantana Elia ankehitriny tongava ianatona ny dada Yahva ho famonjena ho anao. Zay ny tenin'ny Elia ary voninahitra ho an'ny dada malay Yahva, voninahitra ho koa an'ilay mpamina ny faran'izay ny rany ho resantsika mihitsy ny momba ny mpamina ny farany io ary ny mpamina ny faran'izay ny rany io dada malala Yahva io ianarany dia Yahoshua. Ary ho jerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahoshua io ho tonga any mantsitsika ahoana ny teny nambaran'io dada Yahva io, inona ny tenen'io Andriamanitra Abrahama io ho jerevantsika dia satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony. Ary ny olona hitanao mitoreto Elia, ilay olona tsy manota intsony eto ambony tany ary ilay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarany amin'ny dada malala Yahva andao hiaraka amin'ny Elia ianao. Voninahitra ho an'ny dada malala Yahva ary vavakitsika. Sotra betsaka dada malala Yahva noho ny amin'ny teny izy nomenao fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aiza ianao. Elia mangataka dada malala Yahva aza vela vonony devolintsony ny olona fa ampy zay be zay efa mahatindrona tsipondreony amin'ny elo any zay vonjeo ny olona dada malala Yahva zany ny angatany Elia amina hamonjy ny olona ary hanavitra ny olona ary iaino ny tenin'ilay mpamina ny farany izay mbola ho aza avy akoatra amin'ny tsipiriany mihitsy ny hatsarany zany mpamina ny farany zany Yahoshua manana dada malala Yahva maneho ny voninay tao sy ny herinany amin'ny anarany Yahoshua. Halleluja, amen. Dia mirary soatsika rehetra samotainao soa
ho amin'ny fitoizany fampianarana amin'ny manaraka indea veloma tomboka.